Golasy toko vavy ankafaliana ny arabanantsika rehetra manaraka ny Madagasikara télévision amin'izao alin'ny zoma fa 3 ny volana May 2024 izao. Tonga somatsara indray atao anatin'ny pejy anasana vahiny tondrana ady hevitra miaraka amin'ny vahiny iarahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny MATV ianao amin'ity alina ity ko dia saina anaraka izany hatramin'ny farany. Amin'izao alina izao dia resaka momba ny tontolo iainana, resaka momba ny harena voajanahary eto Madagasikara isika miaraka amin'izareo avy eo anivony antsoina hoe Alliance Voargasy ary dia Andriamatoa Andry Andriamanga izay mpandrindra nasionaly zany sehatra izany no vahiny nanaiky nasaina hitafatafa sy hidinidinika amintsika amin'ity alina ity. Andriamatoa Andry Andriamanga miaraba anao ary misaotra anao manaiky namaly ny fanasana eto amin'ny fandarana amin'ity alina ity. Efa betsaka ihany mety mahalala lay anarana hoe Alliance Voargasy na ny AVG satria dia nandritra ny taona maromaro vao teny foana zany rehefa miresaka momba ny harena voajanahary sy ny tontolo iainantsika eto Madagasikara. Na zany na tsy zany Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny fotoana toy izao atao hoe fanararoatra ihany tsara ihany angamba aloha iverinana ihany mikasika izay hoe iza marina moa zany Alliance Voargasy zany inona ny tena zavatra ataony ao anatin'izay sehatra ny tontolo iainan'izay. Taona maromaro tokoa an'izay satria feno 5 taona amin'ity ny Alliance Voargasy tamin'ny taona 2010 zany no misy fikambanana 20 fikambanana malagasy natsapa-tena fa tokony hanao zavatra tsy nisy tetikasa tamin'izany tsy nisy hoe fa matsimbola avy any ivelany fa reo ataontsika hoe fitiavan'ny malagasy reo mpikambana malagasy reo zany metraka ny fifampitondrana tsara eto amin'ny firenena no natonga an'izy ireo namorona ny Alliance Voargasy. Satria nahoana moa satria tamin'izany taona 2010 zany nirongatra be ny fanondranana tsy ara-dalàna ny Bois de Rose ary tamin'izany koa nisy gouvernement anankiroa nanome fahazahoan-dalana ataontsika hoe exceptionnel ho an'olona 13 reto ho an'olona 13 mba hanondrana zany Bois de Rose zany na dia efa voararany lalàna ambony ary hoe tsy azo ataony manondrana an'ireny mikapany izy ireny dia nisy arrêté interministériel navoaka tamin'izany ka dia nitsangan'ireo fikambanana 20 ireo namorona ny plateforme Alliance Voargasy ary ny zavatra nataony voalohany dia ny mitondra teo amin'ny Conseil d'État hoe mba anafoanana an'ireo arrêté interministériel reo. Zay zany ny fomba niforoanany Alliance Voargasy. Fa tateoriana moa raha hoe Bois de Rose nahafantarana ny Alliance Voargasy dia natsapa ny Alliance Voargasy natsapa ireo mpikamban'ireo zany fa ny tena zava-dehibe ao anatin'ity zavatra ity mahatonga an'ireo trafika mahatonga ny ty Bois de Rose ty hitatra be ohatr'izao dia ny tsy fananantsika viana ary indrindra le resaka gouvernance na fifampitondrana. Raha io ny tsy mety dia ataontsika hoe tsy ho afaka mihitsy io crise Bois de Rose sy ny crise ny harena voajanahary io. Tao anatin'izay 5 taona izay Andriamatoa Andry Andriamanga inona ny tena toerana nitazominareo teo anivon'ny Voargasy satria fikambanana maromaro ny vondrona zany nanome an'izay Alliance Voargasy zay inona ny tena zavatra nataonareo zany tao anatin'ilay 5 taona satria ny fanindran-dalana tamin'izay 5 taona zay ihany koa no atao hoe tena nampirongatra ny karazana fanondranana ireo harena voajanahary eto Madagasikara zay atao hoe voararany lalàna ihany. Azo lazaina hoe mitondra fomba fijery hafa ary fomba fijery izay hitanay efa mety izahay tao amin'ny Alliance Voargasy nandritran'izay 5 taona izay dia tsy ninona akory fa ny tokony isiny ny fiara-miasa ary fandraisana andraikitra ny tsirairay izay voakasiky ny harena voajanahary tsy izy ireo fa ny firaisamonim-pirenena tokony anana anjara-toerana lehibe satria ny harena voajanahary dia harem-pirenena any vahoaka malagasy fa zay mpitondra eo dia mpitatana fotsiny izy ary zay ny tena tsara ho tsaron'ny mpitondra firenena fa mpitatana fotsiny zareo fa ny tena tompony dia ny vahoaka malagasy raha ny tokony tena izy zany tokony mihera amin'ny vahoaka malagasy. Zay le antsoina hoe anjara andraikitry ny société civile ny secteur privé anisan'ny voy an'izany zay hoe secteur privé ny société civile ary ny gouvernement tokony hiara-iasa zany. Fomba fiadinay tamin'izany dia misy karazany maro ao ny fanampiana fanomezana sosi-kevitra fanaovana débat nefa koa ao etsy amin'ny ilany ny fanaovana an'ilay atsontsika hoe interpellation fanairana
ary misy fotoana ary zay a tonga arak'le teneniko teo hoe tonga hatrany amin'ny fitoriana mihitsy nitory zay satria hitanefa tsy rary ny lalàna anankiray nitory zay satria hitanefa nisy nalemy ny fanjakana atao anatina resaka trafika sokatra ohatra ny resantsika tory nangataka tamin'ny fanjakana zay aloha zay partie civile aloha zay obitory de nisy voka moa zany a tamin'izany fotoanandro manome information zay satria avy manana fitaovana koa zany zay hoe ahafahana mampiakatra ny feon'ny olona ny information any amin'ny olona zany a raha tsy tentsika fa tsy le ligne verte amin'ny alliance voargas 512 izy io gratuit de miantso amin'iny olona manome information de reny a no fiaramiasanay amin'ny mpitondra fanjakana ny tafika ny gendarmerie azafady ny polisy ny samifina ny bianco dia mizara an'ireny information ray zay mba ahafahan'le fanjakana mandray andraikitra tao anatin'izay dimy taona zay ary raha aka ohatra tsotsotra zay amin'ny fomba fanao ary le nyteneniko teo hoe fomba fanao vaovao ary fomba fijery vaovao ny asa nataon'ny alliance voargas voalohany kianko dia ny hoe raha ny olona rehetra mandeha mamboly azo ny alliance voargas a nanao campagne fikarakarana ny zanakazo voavoly le fomba fijery durable zany le maharitra zay a no tena tiany alliance voargas apetraka ary ny tsisy afa-tsy ny fifampitondrana tsara no na bonne gouvernance mahatonga nyreny vokatra ny tetika asy reny aharitra fandraisana andraikitry ny olo-pirenena no isan'ny napetraka reo manahoana ny tena fiatrehana an'izay hoe mandray andraikitra zay ny olo-pirenena anatin'ny sehatra hoe fikambanana nantony alliance voargas tao anatina vanim-potoana zay raha malala fa nafampana ara-politika nanahoana ny atrehana an'izay inona ny tena atao zavatra nanahirana sy sarotra satria samy mezaka daholo ny laza fa niady tamin'ny fanondroanana ny rehetra sainga raha malala ny vokatra taizany tena lesoka inona ny tena nanahirana tao anatin'izay ady natrehan'izay ary ny akapobeany aloha dia vaovao tamin'ny mpitondra fanjakana tamin'izany andro zany ny firaisamon'ny pirenena indrindrindrindra amin'ny resaka tontolo iainana any ka raha miteny ianao ohatra dia fangaro le hoe mpanohatra ve reto sa olona ataontsika hoe mandray ny andraikiny milazany tsy mety fangaro mbola vaovao zany zay tamindrindrindra tamin'ny fiatomboanay any ka ny fanjakana ary ratsy fijery taminay nefa toizanay ihany ny asanay satria fantatra hoe fa manana anjara didy ny olo-pirenena tsirairay mitazona le antsoina hoe tamberina ndraikitra na redevabilité ampitondra fanjakana zay karamainy de zay zavatra zay zany a ny zahanay mitazomina foana miresaka trafika ianao teo hoe milaza fa manao daholy nefa mbola misy foana le izy tena marina tokotra n'izany satria tsy manao hatramin'ny farany azavaiko le izy hoe fa maninona no mbola mitoy foany reo trafika reo raha ohatra hoe boîte rose ny resantsika dia ao ny fahavononana misy reny déclaration be dehibe reny indrindrindreny nandritran'izay dimy taona zay ary mbola mitoy izy io reny déclaration reny atao amin'ity fitondrana vaovao ity ny olana dia eo amin'ny fampiarana an'izay fametrahana le déclaration zany raha mitaontsika amin'ny teny vahiny hoe tsy traduite en acte misy tapaka zany inanelanelany inona mahatonga an'izay hoe tsy mivadika ho asa rehefa ny filoham-pirenena mantsy zao vao nandray ny toerany vetivety tao anatin'izay nandraisan'ny toerana zay de izy nanao fanambarana tena namaky ady amin'ny fanondranana andramena raha mahita nefa ny zava-mitranga raha fijery ny fiarahamon'ny pirenena zay to hoe manara-maso zay toetra raha ara-tontolo enana sy ny fandika-dalana ny tontolo enana zay inona no mahatonga le fahosan'ny fanjakana tsy ahafahany mamadika n'ilay fanambarana ho lasa tena ato amin'ny vantana trehana mihitsy ahafahana mampijanona miaraka amin'ny vava raha ilainy zany n'ilay fanondranana sy ny trafika tena aingana indrindra dia hoe nisy système tsy nandeha tao raha miresaka tsika système miresaka tsika olona nisy olona be deaibe tafiditra tao ary ny filoham-pirenena ihany moa miteny hoe mafy be ry zareo manamboly izy ary tsy laviny zany fa tena manamboly reo manao fanondranana tsara-dalandreo zay zany no anisany ary ankehitriny efa betsaka ny sosikevitra napetraka anisan'izany manaova patrouille fa le fampiarana ny lalàna
za miteny aminao fa raha ohatra ka anankiray na roa na telo fotsin'izay efa fatapoko fatam-pirenena zao no hiarany lalàna misy amin'io bois de rose io a dia mety amperitreritra ny hafa zay a sarotra angamba zay ho amin'ny mpitondra fanjakana fa zay nefa mahita hoe arahany pirofo anana ny mpitondra fanjakana na amin'ny resaka fampitsim-boly zany na amin'ny resaka ataontsika hoe le stock tsy hita rentsony a dia tokony ho mora mampiatra lalàna afaka tomboka amin'izay fotsiny izy io afaka tomboka amin'izay asa moa zany ny filoam-pirenena zao janvier nazo nandray an'ny toerana antsika zao a volana mai asa angamba ny atsoaty satria efa misy processus ihany kosa aloha tsy lavina misy processus a efa mandeha misy fanadihadiana efa mandeha misy fanangonana anarana efa mandeha misy fanangonana pirofo efa mandeha fa miandry an'le acte kely zay tena le razaiko teo tsika ohatra hoe fampiarana ny lalàna amina telo fotsiny ary ohatra amin'le tena ngeza be ireo dia zay mino fa hitsahatra izy ny zava-misy mantsy andre matoandry andriamanga raha ny feoenany fotony na voakitika raha ny tena ngeza be amin'izy io mahavita mividy sazy sarotra moa ny tonga dia antarana an'izay eto satria système ray manontolo na fitsarana na ny fonja voakasika ao anatin'izany fa ny zava-misy isan'ny nanaitra ny sainy maro indrindra ny olona afaka nikirakirany internet ny nahita oronan-tsary mihetsika fanadiadiana anankiray investigation mihitsy le izy navoakany zareo amina bureau mpanadiady anankiray tany ivelany na ny UIA zany ilay navoakany Alexandre Bismarck tao anatin'ireny zavatra ireny a nisy mihitsy anarana voatonona mpandraragoavana nisy mihitsy tompona ndraiky trandrom-panjakana voatonona ny zavatra toy ireny atraizany no ahafahantsika mampiasa azy na fanjakana perinasa na ianareo anatin'ny fiarahamonimpirenena ahafahana mampiatra an'izay lalàna zay hoe misy fanadiadiana toy nefa mipetraka atraizany ahafahana mamoaka an'izay satria sehatra raisam-pirenena mihitsy no nalaovana tao anaty nanaovana an'le fanadiadiana ho an'izay fanahitan'le oronan-tsara za mieritreritra hoe tsy mila oronan-tsara akory ary tsy mila oronan-tsara akory ary satria nisy déclaration de stock tamin'ny 2011 nasaina zany reo olonreo nyteny hoe firy a ny stock anananareo dia nalaina ny anarana nalaina nisana rondin ny lalàna efa miteny hoe raha vao mihetsika reny bois de rose reny na taterina ary a na ataontsika hoe manapaka ianao na mitatitra na manondrana dia efa hiarany lalàna roa taona hatranomaizina sy mandoa avoroina tsy mila orana tsara akory mifamidina amin'le olona nanao déclaration de stock fotsiny isika dia manisan'ny stock tamin'ny 2011 mampitahany zany amin'ny stock amin'izao fotoana hoe firy ny eo dia hitantsika fa vetivety dia miatra le lalàna ka tsy natao zay tsisy sananao an'izay inona no antony satria nisy lamosina natahorana avy eto sa inona ny antony aloha tsy anjarako angamba satria mantsy rehefa mijery le fanadiadiana dia hoe olona sy orinasa matanjaka eo amin'ny sehatra raisam-pirenena tiako anazavana an'izay ihany koa andre matoa andry andriamanga isika nge raha eto toerana mety tsy niodina ntsony io trafikana bois de rose io fa satria izy misy mpanambola mandray any ivelany dia mbola misy manondrana tsokosoko atraizany fahafahantsika malagasy miady kosa aloha ao anatin'izay sehatra raisam-pirenena izay na ho an'ireo firenena sy tanàna lalovany ny andramena reo sy ranatsambo na reo tena firenena ivantanany mihitsy ny tiako iverena kely hoe ny antony aloha ngambany a samy manana ny antony na dia zay ary mahafantatra hoe inona mahatonga an'le fitsarana osa ohatra mpiatra an'le rotaona tranomaizina tsy inony zany ohatra fa nisy fotoana nylaza fa satria ao anatin'io lalàna io misy an'izany juridiction spéciale tsy maintsy apetraka zany dia mbola tsy tafapetraka zay nefa afaka miteny hoe asory ao anatin'le lalàna fotsiny le juridiction spéciale dia tribunal tsotra dia efa afaka mitsara an'izy ireo zany afaka atao zany fa le fahavononana zay le teneniko teo hoe misy elanelana eo amin'le resaka teny atao a sy le tena traduction an'izay fahavononana zay zavatra tsotra oatra zany anisan'ny ataontsika hoe tombotsoa atsika ankehitriny a dia ny fananantsika fiara-miasa amin'ny raisam-pirenena raha izay a dia nampidirantsika an'ireo bois de rose reo koa atao amin'le hoe CITES le CITES moa zany le resaka fijerenany fanondranana hoe firy a ny tokony ahondrany malagasy raha toa ka tsy tiana ho lantaminganyireo a nefa apetraka eo amin'ny tsena raisam-pirenena zany zavatra zany a dia natonga antsika azo famatsim-bola
famatsim-bola anaovana inona famatsim-bola anaovana ny fanadihadiana rehetra sy ny fanamboarana ny lalàna rehetra mba hahafahantsika any oriana any miditra amin'le hoe famarotana ohatra satria aminay voary gasy kosa aloha dia zao fandrarana zao fandrarana ny andramena dia zavatra tokony ho temporaire ihany tsy tokony zavatra aro zao fa tokony hiditra zany tsika any orinany rehefa feno fepetra rehetrarehetra amin'ny fanomezan-danjan'ireo arem-pirenena tsika ireo dia fisian'ireo vahin'ireo koa dia mitarika ohatrany hoe karazana tranokala réseau ny sitesitsina misy firenena maro mpikambana ao aminy dia reny a manampy atsika mame information voafarany teo zao ohatra le tsy voafara moa zany fa tamin'ny janoary tamin'ny janoary 2014 nisy opération nataondry zareo a nahafahana nahazo 110 tonnes bois de rose gasy a tany Zanzibar reny zany vokatry ny fiara-miasa zany reny zavatra reny ka zay nitenenako hoe tsy sarotra manajanona an'io fa mila fotsiny a tena volonté politique dia mila acte fanaraka amin'ny lalàna fa acte tena mandresy lahatra dia tsinona zany fa ny fanagadrana roa taona tranomaizina reo zay tena voapirofo fa manao an'le izy ary zay mino fa ny fanjakana manana an'izany pirofo zany eo anatrian'izay fandraisana ndraikitra izay mihitatra ny raharaha misy teo aloha izy zany ny resaka dia sava sy analanjorofo ny tena matetika voateny tamin'ny resaka andramina taty aoriana voakasika ny any atsimo antsinanana tafiditra ny any amin'ny faritra anosy atsimo andrefa natrano mena be amin'izao fotoana zao hiditra anatin'ny resaka vanila ny any savahany fa na iny efa mipetraka dia eo amin'ilay natsidika eo tery alohany hoe karazana famitsim-bola avy amin'ny andramena hitsofoka ao anatin'ny fandraharahana ny lavanila eo amin'ny fampiarana ny lalàna moa zany ny tena devitsika amin'ny lalàna teo hatram'izao inona ny tena olana ho atsika eo amin'io resaka lalàna io satria ny tanisa lalàna maromaro ianao teo fa misy ny lalàna somary fanohitra ary manomevahana interprétation sy manomevahana ny fahasarotana ny fampiarana azy zay raha nisy fandrarana ohatra ny bois de rose taty aoriana misy didim-pitondrany iraisana ministera nanome lalàna manokana olona 13 zay hoe mitaha amin'ny tombontsoana olona 13 ve mpandraraha 13 sa mitaha amin'ny tombontsoana fatra sa mitaha amina inona no ametrahan-dalàna ianareo amin'ny mafiarahamonimpirenena anareo manana fijery ihany keo ngamba mikasika an'izay inona mahasarotra n'le fampiarana ny lalàna ny fijerinay azy raha efa nanao fanadihadiana raha nyresaka ala lohatra zay a dia amin'ny akapobeany ty resahako ty aloha dia ny hoe be loatra le lalàna amin'ny resaka ala ankehitriny moa zany efa misy zavatra ataony ao amin'ny forêt a mikasika an'io code forestier io fa be loatra le lalàna misy mifanipaka misy efa tsy azorontsony kanefa mbola mpiarin'ireo mpitsara satria nao mivokatry ny tsy fahalalàna nao mivokatry ny fahabangana amin'ny lalàna aty aoriana be loatra le izy dia mila fanamboarana zany ny zavatra voalohany ny zavatra faharoa dia ny hoe fananina ve natao ny lalàna sasany mba ho ataontsika hoe vaky manjavozavo ahafahana mampiditra ny ahafahany sasany manao trafika reny moa zany dia efa jerevany alliance voary gasy akaiky satria ohatra zao voaingana tamin'ny taona raiky 12 zay raha tsy diso nisy arrêté saika navoakana ministra anankiray fa nivoaka mola izy fa nifoanana zay tena ohatrany somary manjavozavoka any ka lasa mamela ny hazo rehetra mivoalaza atao ka rehefa miteny ianao hazo rehetra anisan'izany ny bois de rose dia nangatahanay fanafoanana ihany koa reny zavatra eny zany fananina atao manjavozavo satria misy intérêt ao anatin'le izy intérêt vola be mihodikotina amin'ity resaka bois de rose ty ary ny tena mampalahelo dia le voalazanao teo hoe olona 13 efa niakatra 13 moa zany izy ankehitriny efa 103 ndray zany no isany fa teo aloha izy 13 olona 13 fotsiny ve no azo tombony eritreretinao ny saisiana bois tamin'ny 2014 ty fotsiny hatramin'ny nanomboana raha ny estimation anay zany dia tonga hatrany amin'ny 7 millions
€2 etretinao am'izany vola miodinao anatin'io zavatra io saizy fotsiny zay fa tsy zay very ary zay tratra zany a reny mola zavatra hafa ka olona tena mifolo fotsiny ve no ahazo tombony am'izany fa maninony zany raha miditra any amin'ny kitapom-bola mpanjakana raha namaso ny fampiasana anazy na lefa taiza le vola no firy niditra atao amin'ny kitapom-bola mpanjakana firy voaka atao amin'ny kitapom-bola mpanjakana nandeha tany amin'ny commune izy mba nahazo tombony ve ny antala nahazo tombony ve mananara nahazo tombony ve ny tany boeny satria mahatonga an'le généralisé ohatr'izay a marina fa reo toerandreo zany ny tena be an'le bois de rose fa ny tena no adintsika koa dia bois de rose misy eraky Madagasikara misy karazany manko izy io misy eraky Madagasikara ny sasany any tena tsy hita fa tsy amin'io faritra io fa misy eraky Madagasikara le bois de rose de tokony anana an'izay fomba fijery ngeza be zay zany tsika amin'ny resaka bois de rose hoe Arim-pireneny reny zavatra reny tokony ahazo tombony ny vahoaka malagasy miresaka an'le fampidiram-bola ianao teo de ohatrany tiako ararotana ihany ao anaty fiarahamonim-pirenena ianareo ary manara-maso mety hoe mitsongoloka mihitsy aza angamba ny tsara ilazana azy akaiky amin'ny toetra raha io tamin'ireny hoe nomena lalana nanondrany reny ny vola zay nampidiriny reny tamin'ny kitapom-bola mpanjakana mety manakambara ary manana tatitra makasika an'izay hoe na nahoana tokoa ny fampidirana an'le izy na ny raha patrimoine recette tany anatin'ireo hoe ratsa mangaiky amin'ny fanjakana ny amin'ny faritra tahaka ny commune na ny région hatraty amin'ny fanjakana foibe misy zavatra azo lazaina ve reny raha fanaraha-maso nataon'ny alliance Voargas sa dia resaka tsy isy tohiny tsy fantatra hatramin'izao tamin'ireny fotoana ireny a le namezana autorisation reny dia nasaina nandoha 72 millions d'ariary par conteneur dia manana droit-na 25 conteneur ny olona tsirairay le ray amin'ny izy telo amby folo zany mana droit-na 25 conteneur ny mampalahelo dia zao natao ny statistika 800 no azony amin'le vola miodinao zany 800 ny vola miodinao no miditra any amin'ny le mpikapa azo nefa 100 niditra tany amin'ny fanjakana ny ambony zany a dia an'le opérateur le transitaire le mpikirakirany le izy sasy le mpanondrana zany hoe kely de kely zany niditra tamin'ny fanjakana tamin'ireny fotoana ireny nisy moa nilaza fa eo amin'ny 200 millions de dollars teo no ataoko hoe vola niditra tamin'ireny fotoana ireny ary vola be mihitsy le izy satria équivalent 100 000 hectares équivalent 100 000 pieds moa azafady 100 000 pieds na bois de rose mivery tamin'ireny fotoana ireny 52 000 hectares 50 000 hectares raha ohatra hoe maka superficie iray zany ianao tsisy afa-tsy bois de rose fotsiny de 52 000 hectares na bois de rose ny very tao anatin'ireny fotoana ireny de eritrereto hoe efa 100 an'izay niditra tamin'ny fanjakana efa 100 ny any niditra tamin'ny fanjakana $5 ny kilo tamin'izany a $5 ny kilo ny bois de rose ray ataontsika hoe 150 kilo de eritrereto ny vola very tamintsika ary mbola tena mampalahelo dia namoronana ataontsika hoe kesy anankiray io vola io namoronana kesy anankiray zay tsisy lalàna mamaritra ny fampiasana azy fa napetraka fotsiny le izy hoe andraisana n'le 72 millions d'ariary par conteneur inona ny tiako ambara am'izany tiako ambara tsy nisy mangarahara zany tao anatin'ny fitantanana le izy ary tsy manaraka ny orthodoxie voilà zay zany ary zay natonga anay nangataka ny annulation an'io arrêté io zay mamaritra le kesy sy le fitsinjarana ny vola dia ny mampalahelo tao anatin'izay ataoko angamba fa tsy nahititsika hoe inona tena zavatra nitin'ireny zay mantsy zao ohatra anankiray zay niraisinao zay andrendriamanga fa tao anatin'ireny fotoana ireny koa nge nalaza be ny vola niraisana tamin'ny wisko tamin'ny resaka soalala mitovy ve le izy satria nareo moa zany manaraka an'ireny satria resaka tontolo iainana daholo reny rehetrarehetra reny mitovy amin'le kesy teo ihany hoe satria betsaka nge fitarainana avy any amin'ny faritra amin'ny resaka fampidiram-bola hoe misy ny vola fa tsisy tombontsoa fa latsaka any amin'ny faritra ary zay resaka tamberina ndraikitra zay ny manahirana matetika mandresy lahatra ny olona hoe
aiary tontolo enana ve ny mponina ny soalala sokatra oatra ny sokatra rehetrarehetra io ny olona mpanondrana manan-karena mandeha fiaramangirana fa ny olona mpiaro tontolo enana rehefa jerena ny sary olona sahirana tebotebo lava mety pression mitsindra mahazo azy zany rehetrarehetra zany ao am'le resaka fitantanam-bola moa zany aloha nampidiry antsika ny resaka to hoe satria tsetsatsetstra tsiaritra ny hoe satria nisy koa le vola tamin'ny resaka hoisy koa tamin'ny fotoana ireny avy hatrany de teneko hoe tsy mitovy kosa aloha ny volan'ny resaka minina dia tafiditra amin'ny le resaka hoe mangarahary eo amin'ny sehatra mihiny transparence sur les industries extractives zay tsika mivoan'izy io a rehefa mamoaka tatitra amin'izy io samy hafa zany nintya toantsika tsy mazava mihitsy na ny fomba fampiasana n'le vola iza no baiko ny famoahana ny vola ampiasain'iza atao ho an'iza mandeha any amin'ny commune iza zay no anisan'ny mahasamy hafa azy ary zay mahatonga anay hoe le gouvernance le fifampitondrana ny tena zava-dehibe bois de rose eo ihany fa le fifampitondrana ny tena zava-dehibe satria raha ohatra zao ny ataontsika ohatra ny amin'iny ty resaka aly ty ary zay mihitsy no voizina hoe isy mangarahara hoe firy ny hazo mivoaka teto Madagasikara iza ny namoaka aloha iza aiza daholo ny permis andreo olona ireo a aiza ny vola narotsany tamin'ny fanjakana ahoana ny fomba nampiasain'ny fanjakana ny vola amin'ny resaka ala ny resahako resaka fanoranana hazo a dia mety tsy ho sahirana ohatr'izay ny mpiariny tontolo iainana ary ny vahoaka dia mahita mazava hoe zao kaya ny voahany vola teto aminay ia mahakasika izay indrindra betsaka ireo azo atao hoe tratra ny giazana na natao sy izy iny zava-misy koa nefany a misy ny tranga sasatsasany ohatra ny tany amin'ny faritra tsy moatsinanana iny azo efa seziny mbola misy olona mandefa sambo mandroba manahoana ny atao hoe raha no tadelo tsika amin'izao fotoana zao raha nitatitra azonareo aiza ho aiza daholo no mikasika an'ireo tahirina azo efa nigiazanareo a natao inona izy ireo ary aiza ho aiza manao inona amin'izao fotoana zao amin'izao fotoana moa a dia misy zany a kosa aloha fanadihadiana atao hoe inona ny lalàna mety inona ny fomba anaovantsika an'ireo hazo ireo ary koa ahoana ny fomba ahafahantsika manao inventaire marquage le traçabilité zany le fanaraha-maso an'ireo hazo ireo misy zany zay zavatra zay de misy fanadihadiana akoatran'izay fanadihadiana anankitelo zay koa misy fanadihadiana anankiray koa zany hoe momba n'le hazo nigiazana momba n'le hazo nigiazana hoe ahoana ny fomba amarotana an'izy ireo aiza daholo ny lalana azafady aiza daholo ny misy azy aloha de firy ny isany a de aiza ny lalana aiza ny port amoahana zany hoe mbola tsy tena fantatra mazava zany ny situation momba n'ireo azo nigiazana ireo na raha Madagasikara am'izao zay indrindra ny tiako aviana fantatra ara-taratasy fa mila verifiena sur terrain ireo zavatra ireo satria nahoana na tiatsika na tsy tiatsika ary mitondra fanjakana ary de faneka an'izany hoe miaina ampitoerana le izy na ny anaty camp ary miaina ampitoerana le zavatra satria be ny zavatra mseo misy baiko misy famakina mihitsy ary famakina angara voatsela ary nandeha tamin'ny fampahalalam-baovao rehetrarehetra zany nisy famakina angara mihitsy ary satria azo efa nigiazana ny tonga manao be midina reo opérateur dia alainy le zavatra zany hoe miaina ampitoerana ka mila verifiena zany zay zany ny situation an'le izy tiako itenenina de hoe mila aingantsika ary tsy mila miandro kory ary reo fanadihadiana anankitelo zay nyresahako teo fa tokony avy hatrany de mampiatra ny lalàna fotsiny amin'ny reo olona efa fantatra zay ananana proof fampanao an'izy io ary rehefa miatra zay lalàna zay a tsy mila miandro fanadihadiantsika fa manana saritsaritsika hoe tena fanjakana tadalàna état de droit ozy izy ny filoham-pirenena zay fanjakana tadalàna tya ary koa ny ry-pirenentsika voaro miditra ao anatana atao hoe rafi-pitondrana vaovao tsika eto Madagasikara ny arahana manaiky ny zava-misy teto Madagasikara hatramin'izay aloha fa nisy ny fahosany fanjakana sy ny rafi-panjakana tao anatin'izay sehatra fiarovana ny arena voatsanahary ny bois de rose moa zany ny tena voaresaka matetika ary nyraisana ohatra teto ao anatin'izay pejy vaovao misokatra eto Madagasikara zay ny fiverenana ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenendehibe sy ny fianakaviam-piraisan'ny pireneny zay ho an'ny alliance voarigasy manokana manahoana ny mety ho toerany fiaraha-mampirenena sy ny andraikitra ho raisany eo anatrehany rafi-panjakana mipetraka mba
hanometohana mpatanjaka kokoa zay fandraisana raikitra zay amin'ny lafa fiarovana ho an'ny alliance voargasy tsara le fiverenana amin'ny ordre constitutionnel misy filoha voafiditsika manana assemblée voafiditsika fa tokony ho fantatry ny mpamatsy vola ihany koa ny asa natao amin'ny firaisamonim-pirenena hatramin'izay ny olana manko rehefa miverina ohatrany io dia miazakazaka makany amin'ny fanjakana daholo ny mpamatsy vola rehetrarehetra dia adino a le olo-pirenena adino le olo-pirenena zay nanao ny aintsy ho zavatra tamin'ireny fotoatsarotra ireny satria hitantsika tamin'ireny fa ny information nomeny olo-pirenena no nafahana napiatra ny lalàna indraindray ary misy ary ohatra ny alliance voargasy ohatra dia nijoro mihitsy izy osolo tsy hoe osolo mandateny fanjakana no ny asan'ny fanjakana indraindray fanangataka mandat izy tamin'izany zavatra any dia amin'izay zavatra izay zany a tokony ho tsaroana fa manana andraikitra lehibe ny olo-pirenena tsy voatery ny alliance voargasy rery fa ireo firaisamonim-pirenena ka tokony ho jerena akaiky zany zay zavatra ny zavatra faharoa tsara le fiverenana ary tsara koa le ataontsika hoe fanambarana fa metraka tany-tandalàna ary anajanona ny trafika fa eto ny olo-pirenena dia miandry pirofo mivainga miandry mangarahara amin'ny hoe inona ny efa natao amin'izay fanajanonana ny trafika izay mety hampiavaka zany ary tokony hampiavaka an'izao fitondrana vaovao sy ny fitondrana teo aloha zay samy nanao fanambarana fanajanona ny trafika io dia ny mety hampiavaka n'ity fitondrana vaovao ity dia ny tena tonga an'izay fanambaran'izay tena zava-misy eny toerana mihitsy misy moa zany ny ary anisan'ny tsara ihany koa nijerena hoe nandritra n'izay 10 taona zay dia betsaka ny olona vela tamin'ilay trafika ary mampalahelo fa sarotra be zany zao manao an'le sensibilisation an'ireny olona ireny satria olona zatra nandray 2,000 teo aloha lasa mandray 400,000 ariary isan'andro zany zavatra zany tsy moramora ny mamerina n'le fotom-pisaina ka zay mantsy le olana teo hoe ampandray andraikitritsika anentantsika kanefa ny sara mamaika ny olona dia le sara ny teneniko teo foana hoe ohatrany mampilamindamina kokoa sady mampetipetengana ny fiainana aloha le mandray vola ingakaingana tsy mora ny asa miandry zay tsy aharitra fa eo miasa miandry tsy mora ny miandry eo anatin'izay satria efa karazany misy olo-pirenena betsaka nahazo tombony tao ary piraitsy kombakomba ny dikany diso kosa ianao raha miteny hoe olo-pirenena betsaka satria vitsy na ny mifaritry ataontsika hoe faritra antalary ny tena mampalahelo koa dia zao hoe tsy olona avy eo no mibata an'ireny azo ireny mahazo tombo zany fa olona avy any amin'ny faritra hafa no karamaina marina fa misy épicerie kely mijoro eo amin'le embarquement misy épicerie kely misy fahasimbana be koa satria misy fivarotan-tena ny rehetrarehetra zany dia tsy olona rehetrarehetra no nahazo tombotsoa tamin'izy io fa olombitsy ary raha zao fandehan'ny zavatra io raha reny déclaration reny ho mivadika acte dia tsy aharitra io zavatra io zany hoe very finanana rapitso de rapitso ka eo zay moa zany ny anay voargasy moa misy hoe azany afoezany andro no alaina fa ny alavan'ny taona iverina jerevo le rapitso raha mifanampitsika ametraka an'io ohatrany hoe any orina any ho lasa commerce légal napiditra amin'ny volam-panjakana voara-masony ny olotsotra ny fampiasana ny volam-panjakana dia za mino fa tena iverina le hoe misy fiatraikany amin'ny vahoaka tokotra ny resaka tontolo iainana miresaka an'izay tsika andrimatoandry andriamanga fa nisy ny fotoana nametrahana n'ilay ntsony hoe comité de pilotage mikasika n'ity resaka bois de rose ity aza ho aiza ny asa amin'izy io amin'izao fotoana izao satria isan'ny teboka rainy adikevitra ataony amin'le hoe ahoana ny atao mba tsy halasa fatiantoka fotsiny andro andamena efa takazo efa voakapa reo sy ny fomba ahafahana mamaritra azy nefa tsy mandika ny lalàna velona isika tsara jerena hoe tsy tokony ho fatiantoka reo andramena reo fa misy lafiny ray tsy maintsy jerena koa hoe tsy tokony hiteraka ohatrany hoe incitation négative zany hoe fampirisiana satria hoe
tapaka ny andramena de varotana de mahazo vola tsika de itoy foana zay tapahana indray de varotana de mahazo vola de le zavatra illégal zany a no mampidibola ho an'le firenena de vao may hosahirana ka zay ny tsy maintsy jerena tsara ny asan'ny comité de pilotage de fa mba nanao zavatra betsaka izy izy satria tao anatin'izany a no nandefasana an'ireny patrouilleur reny tao anatin'ny asan'ny comité de pilotage ihany koa tamin'izany fotoan'androny a ny ataontsika hoe nandresy lahatra ny mpamatsy vola anampy atsika amatsy vola ny fiarovana ny parka marobe zany ny asanataon'ny comité de pilotage 5 kosa eo ny fetrany comité de pilotage satria consultatif izy mila fanjakana matanjaka tsika anatanteraka nireny recommandation suggestion comité de pilotage reny ny comité de pilotage fakana hevitra mbanao fanadiadina mamesosokevitra fa anjarany ministera tsirairay fitsarana mampiatra ny lalàna ny gendarmerie ohatra ny misambotra na ny police nationale no misambotra anjarany zareo zany fa ny comité de pilotage zay no ataontsika hoe limitiny piarina ny lalàna raisana fipetra fa naizaina tsy zay misy any lafiny sosialy ny olona ihany ao anatiny betsaka nitranga misy na tsy ny bois de rose fotsiny ny fandrodana trano ohatra zao ampiarina ny lalàna fa misy matohina ny lafiny maolona sy lafiny sosialy reny tranga farany tany majanga raha ny tokony ho izy ao anatin'ireo karazany biby arovana ny andranomasina ny sokatra andranomasina fa misy mihaza fivelomana le izy sakafo le izy fa niteraka fanapozinana moa ny arahana ity ny zavarantranga atraiza ny eritreritra mivoary gasy amin'ilay hoe ampiarina ny lalàna injanona fipetra fa tokony isy fipetra ihany koa amin'ny lafiny ray atao hoe hitsinjovana zay lafiny sosialy zay satria rehefa mba milamina kokoa amin'ny lafiny sosialy ny olona mety mora manentana azy ho mpandray andraikitra fiano ao anatin'izay fiarovana ny arena voajanahary-tsika zay tena miombokevitra aminao mihitsy zay hay amin'izay satria ny anay ny fampandrosoana mialohan'ireny zavatra reny rehefa manana ataontsika hoe ny ampy ny olona tsy andeha anao andika lalàna tsy hiditra amin'le débat hoe lalàna juste sy lalàna injuste fa ny tiako tenena fotsiny de hoe samihafa le fivelomana le finanana sokatra andranomasina ataony olombitsy zay efa atao anatin'ny tradition moa zany sy le zava-misy am'izao fotoana misy ataontsika hoe orinasa lehibe manimba tsy orinasa moa zany fa tokony olona tena manao zavatra industriel mihitsy manimba ny morontsiraka raha tsy resaka tsika fa tsy le tany andro le resaka coro noir le atao haingo anina zany orinasa olona manimba an'ireny ary atena angeza be fa tsy le fakana kely ny olona ire toerana de le amidimidy amin'ny touriste tsy reny mihitsy fa mitondra bouteille d'oxygène zany hoe fa lasa resaka industriel zany ohatra zany koa ny bois de rose samihafa mihitsy le mikapa bois de rose fa iny a zay ivelan'ny parka ka anaovana trano sy ny zava-misy amin'izao fotoana samihafa be mihitsy zany le zavatra fa tsy maintsy jerena kosa zay satria betsaka ny olona ny velona tamin'ireny arena voajanahary reny fa io nge ny fampidirana an'io bois de rose ohatra zao amin'ny sitesy tsy midika mihitsy zany ankehitriny loha tsika mbola tsy mahazo manondrana fa tsy midika zany hoe any orina any tsy azo aondrandreo fa commerce le convention momba ny commerce international en espèce protégé no nidirantsika zany hoe misy commerce ihany zany eo fa fantatra hoe tiany tsy malany taminga anazy de aloha anaraka an'izay lalan'izay tsika anaraka an'izay fampidiram-bola ara-dalan'izay dia manaraka tsara tsika ny fidiran'ny volany amin'ny vondron'olony fotony de mazava ho azy fa ataontsika hoe cercle vertueux indray sady mampidibola no mampandroso somary atositsika lavidavitra kely ny resaka ndre matoa andriandriamanga ao anatin'ny minitra vitsivitsy amara-paranana ny fiarahana isan'ny atao hoe
ilaina ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny amena takin'izay fampandrosoana zay am'izao fotoana zao ny visy ny mpampiasa vola vahiny avy any ivelany ampiasa vola eto Madagasikara tsy karotra atao anatin'ny taona vitsivitsy taona 10 na enina eo fiazakazan'ireo orinasa vaventy avy any ivelany ampiasa vola eto indrindra amin'ny resaka aregnakibon'ny tany na solika io na gazy io na vatsoa ny zava-misy nefa na tiana na tsy tiana dia misy fiatraikany ankolaka na mivanta na amin'ny tontolo iainantsika izay rehetrarehetra izay manao na fijerin'ny alliance voire gasy an'izay fanokafana varavarana amina mpampiasa vola vahiny zay satria araha mahita ozytsika teo ohatra zao hoe misy ny voafehy misy ny tsy voafehy ohatra ny resaka coron teneninao teo zao dia misy nefa mahavita mitrandraka amina fomba na indostria mihitsy ao anatin'ny tranga toy ireny ahoana ny eritreritry ny alliance voire gasy amin'ny ilaitsika le olona fahatraiza fahafahatsika mifehy azy lalàna ve no olana sa inona mahatonga atsika ohatrany osaosa foana isika eto Madagasikara ary lasa tompony mangatakatony no sady hiaran'ny fahavoazana eo anatrehan'le fidirana mpampiasa vola vahiny goavana toy ireny. Ny fijeriny alliance voire gasy azy a dia tsika aloha tokony miomana voalohany anisan'ny fiomanana ny fametrahana lalàna ohatra fa ny lalàna manko tsy raha voatsapiarina izy zava-poana ihany fa anisan'izany koa ohatra hoe fiomanana ny fijerena hoe izy ty olona amatsy hitrandraka eto amintsika ty ohatra satria ny lalàna tsika tsy miteny an'izany mihitsy hoe tokony jerena ny etika amin'ny resaka tontolo iainan'ny olona io tsy mijerytsika hoe taria amin'ny firenena taria izy a rehefa nanao fitrandrana dia nisy olona zao narary a tontolo iainana zoatra zao rano ohatra zao ny simba tsy mijery an'izany tsika zay etika zay zany a anisan'ny ataontsika hoe dia efa barrière sahady ilaina le famatsim-bola ary zay fampiasam-bola ary zay alliance voire gasy ary a dia efa nametraka mihitsy hoe ny arena voajanaharytsika tokony raisitsika ohatrany hoe capital zany hoe tsy tazomy eo iny a fa tokony hiteraka zanany iny a dia ny zanany iny noetintsika mampandroso atsika donc ilaina zany a zay fampiasam-bola zay fa mila miomantsika amin'ny zanatsika sy ny tanora hito a Madagasikara hoe andray an'ireny ametraka ny rafim-pampianarana ifanaraka amin'ireny fa ny tena zava-dehibe ao anatin'izay a dia hoe zay fiomanana zay dia hoe mba ahafahantsika manasivana an'ireny zany a le fametrahana n'le vision le fijery lavitra hoe aizany tiatsika hitondrana an'ity tiatsika exploitation pétrolière sy minière daholo ve Madagasikara fitrandrahana fotsiny mivoaka ny varavarana eo dia efa fitrandrahana zay zava eny somary hafimafykely ngamalesy fa hoe zay ve nytiatsika sa hoe misy faritra tsy hotrandrahana fa misy faritra anaovana fitrandrahana zay zavatra zany tokony mazava ao an-tsaitsika zay rehefa mazava zay a atsona amin'izay le olona rehefa mipetraka zay rafitra rehetrarehetra zay atsona amin'izay le olona hoe ndao ary ity a azonareo trandrahana ty faritra ity a tsy azonareo trandrahana fa ankehitriny ntsika valan-javaboarytsika fanaingina amin'ny carreau minier fanaingina amina bloc pétrolier zany zavatra zany a hitako hoe le tsy hitanay zany fa hoe tsy fananana vina zany tsy fananana fijery lavitra zany mba hahafahana maka décision ary ny olana mipetraka dia tia maritra ametraka faritra voary vaovao indray isika ahafahana mitsinjo tontolo iainana fa toro ao anatin'izay ady rehetrarehetra zay ny mpamboly eto Madagasikara ifandroitany mpitrandraka sy ny olona tia nitatra faritra rovana ny tany volena fiaraha-malala ny olana eo aminy tsitatsitatsiaritra iny fa amaraparantsika reo atoa Andriamanga 5 taona zay inona ny tena atao hoe mahamafy ny asana fiarahamonimpirenena ao anatin'ny fidirana amina sehatra fiarovana tontolo iainana fijoroana satria raha nyresantsika teo a tsy olon'olom-poana na olona tsotsotra ny olona atrehana ao anatin'izany minona no mety atao hoe tranga tena nanahirana indrindra zao tao anatin'izay 5 taona zay fandrahoana na ny tsindry isan-karazany dia manao ana koa ny 5 taona ho avy 5 taona ny tena sarotra atao anatin'izay dia tsy inona akory fa ny fananana information fahaizan'ny malagasy manao analyse ka ho lasa marobe tena tsy ny alliance voire gasy rery fa ho marobe zany a no hiara-hiady na hiaraka hampandroso ihany koa rehefa manatsaina ny olona rehefa mahazo ny information ilaina izy dia afaka mandray andraikitra zay zany nanisany ady mafy nataon'ny alliance voire gasy teo hoe tsy izay rery a fa mezaka izay mizara mba hahafahan'ny tsirairay koa mandray andraikitra
mivondrona mandraindraikitra amin'ny resaka tontolo iainana moa ny anay zany zay no ny tena anisan'ny mafy ary le fampiarana ny lalàna reny zany zay ny hitanay hoe naprisika foana zay fa tsy mety hatram'izao moa zany tena mbola sahirana ihany koa ny fitondram-panjakana anjarany manam-pirofo hoe tena ametraka état de droit izy ankehitriny ny amin'ny 5 taona manaraka mbola hitoy ihany zay zavatra satria zay mino fa tsy ho tapitra rapitso ty resaka fanondranana tsy ara-dalàna ty ny bois de rose sy ny sokatra no hitantsika androany fa voatsela le mipotra le resaka koro ho avy koa ny minina zany zavatra any mbola mila firaisamonim-pirenena matanjaka dia izay firaisamonim-pirenena matanjaka miaraka amin'ny vahoaka zay zay ny tena zava-dehibe ary anisan'ny fanampy ho amin'ny 5 taona manaraka eny ary tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina izao akasitrahana ianao nanaky ny vahiny teto tondra izay dinidinika izay maraparana amin'ny fotoanysika omena anjara fitenenana ianao afahanao mametraka amin'ny mara-peona sy mamitana ihany koa zay fijeriny alliance voarikasy zay ao anatin'ny fiarovana ny arena voajanahary eto Madagasikara ya ny fijeriny alliance voarikasy dia fotoanan'izao ametrahantsika viana hoe aizany tytsika hitondrana nyty firenena ty fotoanany koa zao mba ahafahan'ny olo-pirenena tsirairay mandray andraikitra mitaky an'le hoe tamberina andraikitra amin'ireo mpitondra fanjakana na le hoe redevabilité fotoanany koa zany zao hitakitsika ny mangarahara fa ireo ihany anisan'ny principe ozytsika ny resaka bonne gouvernance ireo no ahafahantsika mitondra nyty fireneny ty androso raha eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana zany na eo amin'ny sehatra hafa koa de tsiny zany fa ny fandraisana andraikitry ny olo-pirenena ary ny redevabilité ataon'ireo mpitondra fanjakana zay moa zany raha ny akaiky indrindra no tenena de ny hoe ampiaro le lalàna fa mora mampiatra an'io satria ananana daholo ny pirofo rehetrarehetra mora mampiatra an'io ampiaro ny lalàna fa isy fiovana io resaka trafika io raha ny andramena no resahana eny ary tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina izao tsy hivina ihany andriamato Andriamanga mpandrindra nasionaly ny alliance voarikasy no vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity nitondra zay fijery zay mikasika ny fiarovana ireo arena voajanahary sy ny resaka trafika teto Madagasikara hatramin'izay isorana be dehibe izy ny vahiny teto isorana ihany koa ny teknisianina izay niaran'ny salata amin'ny fanatotsana ny fandarana indrindra fa ianareo mpijery izay nanaraka hatramin'ny farany zany dinidinika zany dia mametraka ny mara-pitafo manaraka indray toko klasy toko vavy vireo matopoka